Nilaza ny heviny manoloana ny fivoaran-dram-pirenena ihany koa moa Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa avy amin'ny antoko teza tsy ny filatsahan'ny olona iray no amany krizy eto amin'ny firenena araka ny hevitra Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa namafisy ny tipana politika ity fa ny fametrahana ny fototra demokratika ihany no vahaolana ahafahana mamoaka ny firenena amin'izao krizy izao fanazavanary. Ny olana eto amin'ny firenena ity tsy ny hoe filatsahana na tsy filatsahan'olona iray akory dia ovovahany olana fa ny olana fototra eto amin'ny firenena ity raha jerena ireo krizy siklika izay miverina teto amintsika dia tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy ilay fototra demokratika. Izany hoe tokony ho jerena miaraka tsara le cadre constitutionnel hoe tohina cadre constitutionnel izay mety amin'ny projet de société an'ireo antoko rehetra izay latsaka ka hitondra ny firenena. Manao ana code électoral miaraka amin'ireo amboaran-dalàna samihafa amin'ny feny fifidianana tokony hisy débat de fond be zany. Manao ana ny loi sur les partis, ny statut en opposition tokony hisy débat be zany. Vita izay débat be zay vao miroso any amin'ny fanazavana ny zavatra rehetra ny raha nanapaka zay vao mipasainy amin'ny référendum zay vao tena rana rehefa avy eo hoe arovina nanovana ny fifidianana. Ka mba ahafahana manao zay tsara dia tokony hisy vrai réconciliation aloha eto amin'ny firenena ity fa mampiahiahanay fotsiny indrindra zay teza dia izao raha iroso amin'izany fifidianana zany tsika izao ireo environnement juridique rehetra mikasika n'izany fifidianana zany iny raha jerena amin'ny saina tsy maikatra amin'izao fotoana izao verrouillé. Anao an'izany hoe loi d'amnistie ohatra verrouillé fantatrareo tsara fa taty amin'ny CTCST tsisy vote de tendance natao fa tsangatanana tsotra ka maro an'isa fomba andian'ny rajoelina noho izany somary mitanila daholo reo amboaran-dalàna samihafa ireo. Zay ray faharoa manarak'izay ny olana ayahinay dia izao iroso amin'izany élection zany le Andry Rajoelina no folohan'ny Bolitsano no folohan'ny mpanatanteraka izy mitandro ny filaminana mandritra n'izany. Fantatra nefa ny fomba fiasany sy ireo mpiaradia aminy zany rehetra zany mampanahy daholo ka hoy zahay hoe ny tena tombontsoa indrindra ny firenena dia voalohany indrindra aloha famela tena famela aloha verina ny exilé politika voaka gadra politika voaka ny anao manjery dia miady hevitra tsara ankitsy-po nefa tsy misorona kasika n'ilay socle démocratika. Dia ny fahatelo mandeha amin'ny fanazavana zany amin'ny vahoaka dia manao référendum dia aveo tena rana ny élection ary azo atao tsara zany mandritra ny titony ity raha manana bonne foi isika rehetra.